Tiala lavitra an'izay ihany isika agent communautaire enina amby folo ho avy ao anivon'ny orinasa mpikambana ao anatin'ny Amit no notolorana fiofanana mahakasika ny fandrampiterahana izy ireo indray avy eo no mamita ny fahalalany amin'ireo manodidina azy. Ho hanampiana ireo mpiasa mpikambana ao amin'ny Amit eo amin'ny lafin'ny fandrindram-piterahana dia ireo mpiasa eny anivon'ny orinasa ihany ilay antsoin'izy ireo hoe agent communautaire no omeny fiofanana. Enina amby folo araka izany izy ireo no miatrika fiofanana mandritra ny 3 andro etsy amin'ny foiben'ny Amit Beoririka. Misy fiofanana tokoa atao amin'ny Amit momba ny agent communautaire. Ny tanjona ataony amin'izany dia mba tonga andreo olona amin'ny orinasa mba halala aloha voalohany indrindra ireo mpiofana hoe misy ny fandrindrana fiterahana atao amin'ny Amit dia izy no ampitan'izany amin'ny orinasa. Dia atonga andreo mpiasa amin'ny orinasa ireo zany tsy vezivezy intsony fa ireo agent communautaire ireo no mizara ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana araka izay fahaizana sy fahalalana ananana. Fa raha ohatra kosa mihoatra ny fahalalana dia alefa ny atỳ amin'ny fahasalamana. Ny safidianana azy zany dia misy ny fepetra tokony fantatra manana fahalalana aloha izy voalohany indrindra manana ny diplômany dia ny ao amin'ny orinasa no misafidy hoe ireto olona ireto no afaka mahavita ireto fandrindrana ny fiainam-pianakaviana ireto satria tokony farafaratsa izy manana ny diplômana BBC. Ireo mpiofana ireo zany dia voalohany indrindra aloha rehefa mahazo ny fiofanana izy dia eo anivon'ny ankohonana azo ampitany zany. Afaka ampitany ihany koa amin'ny fiarahamonina ary indrindra ny orinasa izay ataony. Tsy voatery zany izy eo any amin'ilay orinasa ihany ary ny Amit tsy voasambana hoe ireo no mifanana rehefa maro dia maro tokoa fa misy foana zany ny fifanana dia mitombo foana ny isany ao amin'ny orinasa arakaraka ny fitombo ny mpiasa ao amin'ilay orinasa. Tsy ny fandrindram-piterahana ihany no ifanan'ireo mpiasa ireto fa tafiditra amin'izany ihany koa ny fomba fifandraisana eo ihany koa ny fanentanana amin'ny ady amin'ny VIH/SIDA. Efa zato mahery amin'izao fotoana izao ireo mpiasa mpikambana ao amin'ny Amit no nahazo fiofanana ka afaka mizara izany tamin'ireo mpiara-miasa aminy sy ny fiarahamonina ary ny ankohonan'izy ireo.